atolotry ny vivaradeo anao mandritra ity herinandro ity nanolatra tantara nosorantany Nature PFT pilalaon'ny tantara nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny sofaniry ary fifi nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baky Sarano Arvony nanolatra fisarana faharoa tantara no totosainy manikotra anio no andro voalohany fa iza zany vahiny miandry anazy andry dada sy niny a oay manaona tompoko bonjour Kevin fa ino ici aza mody faniny indray rery Kevin sady efa tena adiny tanteraka mihitsy ny tenanay tena miaratsy indrindra fa tsy tadidiko fa laseza aloha dada sy niny lasa namonjy conférence anao no ry zareo dia izany nasay miandry anao eto andriamanitra ianao tia fitavana ilay tovavy roby anaovana manify sady apotope dia mbola manainga tongotra ihany koa rehefa mipetraka eo ambony seza marikoriko aty izy marina mafy tsy izao ny fitafin'ny demony fa dia tena tsy tsara ny latsony tokoa hoe ahy tovariana mibanjina be afotsiny elako misaka mamerina ny lasa fa tena tsy tadidiko hoe taiza moa ny aonako sy nahitako anao tena tsy mety miverina atao tsaiko mihitsy le ty dia adionkosa veranga zany ny olona ka manova présentation kely aloha tena tsy mety miverina atao tsaiko mariny ihany italy tsy mponamina be ny dadanareo sy dadanay tamin'izay mbola teto-dago mipetraka teo amin'ny fa 13 taona koa ny nandeha mifindra tany ivelany izay rehefa niasa tany dady 13 ans ye tadidy amin'izay Yanita tadidiko oe milaila mbola tamin'ny andro fahazazana kosa le izy dia normal be raha tsy miverina atao tsaiko mihitsy ianao arotrany lasa matotra be zany ty banty zany fa tsy le izy be sangisangy tany ampianarana tamin'izany manamboatra nyle palitao anaovana izy dia mijery ambony ambany bogosy le selary Kevin ka mafahazaza tsy hitako ty izy atao ry Anita mbola be asa atao be any fa ianao ty tsisy olona ho resahana akory fa dia hijanona angina rereto raha lozako sady mangina be ato aminareo ve lesy s'il te plaît moneto ry Kevin mba mipetraha aloha mba manala fahanginana ka fa firy ianao zany vo ody ody aiza zanga o zay latsy atao aminareo no mipetraka mandritry ny vakansa ataoko aty efa voaresaka ny lehibeny zany eko ary mba tsy nahenoeno an'izany tato indray aiza koa ary dada sy nino za fa tsy te hijany eto amin'ity tovavy ty tsony fa mitondrako voandalana tokoa ngela ato voandalana eno ndraso nge voandalana iny zany aloha jereo koa le volamena tsara be nge ty ao nge ampizonako alahy eo ina koa ary na mity atao ny tisipty lay parfum am'izany diso mavesatra loatra ka manimba tsy azo trozany tsony wa tena maneva be an'lala etsy le izy ajerenge mididikely ane maketsy amin'ny tsy befe itsy elahy jere ka fotsiny tsara tokoa le izy ka zany leo ahy misaotra mpividy tsisy fisaorany le réaction kosa veranga maivana be nefa samba nana tena hoe câlin be setra ny nataoko teo efa ela nga dada sy neny aloha ny ala tato an-trano voaingana ihany ka angamba 20 minutes teo eo angamba nelanela fahatongavanao sy nandehana ndeha soloakanjo vetivety aho dia miverina eo aminao ihany rehefa avy eo mahafana be koa ty akanjo anaovako ty lasa vetivety ndre zany firafitra ny vatany ray manontolo no fosana sady lavany mipatrapatraka tsara lavitra ry tonga dia tamana be afa tsy naninona safidy anaovako taty a Madagasikara
Fa isan'ny tatavan-dragaza faty. Manao hoana ianao tompoko? Isako ary toy ny adala vaovao toy e. Nentin'ny rongony foan'ny tanytainga ampitrony dia tsy mahita varavarana tokony hidirana tsony. Azafady tsy hoe mitady nizanisa tompoko fa mba nahita an'le petadrinana natao dia mba amin'ny tany hoe fa nahita olona ve nareo sa tsy? Atray vehivavy anely tia ho misoratra io e. Mpiasa trano ny tadiaviko fa tsy hoe izay olona mahita sy namaky ny anonsa nataoko akory. Raha mbola tsy nahita olona re nareo tompoko dia aleo mba ataoko le asa. Sy maninona fa voafehako daholo nkena dia asam-behivavy azy e. Ny zaridaina na ny familiana afaka ataoko daholo izany. Sarotra be izany izany fandana aloha. Aklebozony indray ty izy fa mipitrapitra sy dia malefaka ery. Sary ve olona resin'ny fiainana tany tony dia so mitady asa sao. Ataony daholo na asam-behivavy aza. Inona tokoa moa ny olona na raha andeha ho tsapaina dia rehefa tsy mety dia alefany e. Nga io asa misy kontra ka atahorana. Eny ary andeha raha hoe tsy mety aminao fa zay fa andaso aloha e. Andao mandroso ary aloha elahy. Oay fa ahoana tompoko? Mandroso aloha elahy hoa dia ndao hiditra amin'ny trano hiresaka sika. Fa ho raisinao zany ao fa tena tsaiko ohatran'ny anak'Andriamaso mihitsy ny asa hampanaovinao tompoko. Tena marina ke zany lamosi e. Ao an-trano resaka fa efa io manandeha hivavaka maraina koa manko izay io e. Dia tsy dia manam-potoana be tsony. Mandroso. Dia mipetraha fa tsy maninona. Aloha ity any tompoko fa so dia animba ny sezanao io ny lotokoko. Isabella midina amin'izay rehefa vita ny fiomananao fa taraikitsika e. Efa idina mihitsy eo. Ndao amin'izay ary dia mba tonga aloha e. Oay fa olona mitady asa hono izy anaka. Dia nampandrosoka any aloha sao dia mahafeno ny filatsika. tena tsy manofy ana dia tsy fijery fa iandro na irazy ty ty lehilahy ty dia tady asa ahoana ato aminay koa. Manao any andrinda tompoko. Nefa ny ohatrany olona tsy fantany izany ary raha fihetsiny. Manina koa ary za zany mafanafana be izany any anatoko any dia tsy mahazo aina mihitsy aho. Isabella miarabanao ny le olona. Oe tokoa salama ry azafady fa tsy maro variana. Ka iza hono ny ary ny anarana fiantso-ndraka? Rasta tompoko. Rasta ve ho anarana fa ny anarana fiantso e? Ay ve iandro tompoko. Io aro hafa tena izy ty fa ahoana ary zany nanambola be izy tam'le nanasa hiaraka isakafo tamin'iny nefa zao ndray hono anompiasa trano. Tena misy tsy mazavazava ka tsy mba sanatria olon-dratsy ary ty fa mbodo mahay manafika lema fotsiny. Ny asa misy an'izany Andriamanitra fa angamba ty ho asa fotsiny. Viva 98.8. Ka le izay ke vinona misakafo izao ny anjary. Ay Anita, sopatra kosa zao amiko. Tao anaty ravitsy monja ve dia nafoko ndray aman-dreniko. Mafy amiko zao. Ka ataontsika ho anatsony ary fefa zao ny zava-misy. Ka mola izay Avelao anala ny foko fa mahazo mitomany lehilahy ary tokony hitomany. Dada sy neniko ny lasy. Fa ahoana ary tsy vinona? Papa. Fa manino sy e Zao papa. Tratra ny lozam-pifamoivoizana ny ray aman-dreniko. Maninona? Potipodika tsy izy azo
Amatarana azy ireo tsony. Andray, tena loza marina. Mamangy amin'ny fahoriana ary sery Kevin. Tampoka bety kosa nge ataoana fa olo kalatra sika ny ety. Mafy zao ry papa. Tena mafy. Fizako ary ty atsony Kevin papa ty. Amin'izay indray dia fihaino mafy irity izy. Mila manao fandaminana angamosika raha izy. Efa vita hoy izy le dokotera fanena tamiko tao andala tsara ny fizahana rehetra. Mba kinko aminao zay papa. Tena mbola boda belohako fa tampoka loatra. Nikosta. Ka i Antoine Isabelle angamba aloha e. Ampandrenesana azy ohatran'izao dia mba afaka manampy atsika ty koa izy. Mety zany. Raha misy numéro amin'ny fianakaviana kay koa any amin'ny siany dia omeo ahy ilazako an'izao vaovao ratsy zao. Allô? Allô? Isabelle? Viva Radio nanolotra ho anao teo nanolatra tantara nosoratany Nature KFT. Novelomny nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny sofaniry ary fifi. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baky Sarano Arvony. Nanolatra fisarana faharoa tantara no Toto Sainy Manikotra. Renesinao rahampitso ny toyny